mbola hivavaka isika isaoranay ianao Andriamanitra ny mbola hahafahanay manavao indray ny fanorantenanay amin'ny mahaloh'olona amin'ny mahadekona amin'ny mahasolotena ny mpievitra raha eto amin'ity fitandremana ity mankasitraka indrindra satria ny famindramponao no tsy lalandritranay ary izao dia mangataka anao hanamasina anay amin'ny teninao ka aniraka tokoa ny fanainao masina hombanay mandritra izao fizarana ny teninao izao amin'ny anaran'i Jesoa amen. Dia misaotra ny namanay Arsoa tamin'ny fitariana riavana novakina teo ny mofinaina eo aloha isika lay andininy fa 12 mba iverenana kely hoe azafady aza malaina ianareo fa ianareo no fidin'i Jehova anao anompo azy sy anao raha io dia tonga dia raha isika mivantana ho antsika tsirairay hanompo an'Andriamanitra ny fidiny anao fanompompivavahany isika manana anjara fanekena ny amin'izany isika riavana hitandro ny filaminan'ny fanompompivavahana fa raha alaitsika sary io zavanitranga tamin'ny andron'ny Ezekia io dia iverona izany hoe nidina daholo ny trano dia tsy narehitra ny jiro tsy nisy ninina natao tsy natao ny fanatitra na misy jiro na tsy isy jiro mazoto foana isika natapaka na miverina ny jiro miasatra ny an-trano isika tsy mba misy maizina ao amin'ny tompo ny tompo ny manazava antsika dia samy mazoto tsy hoe mazoto mihinana fa mazoto miasa mazoto miasa tanterao ny fanompoantsika fa akeo amin'ny tsenjery mofinainy isika riavana tsy mila ianarana tsony fefahintsika tsara ny jaona toko 7:10 andininy 7:10 fanampina ny andininy 7:10 izany efa nianatra ny tsenjery io andininy 7:10 ny zao io manahirana antsika io e ray masino ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinana ho azy tao averina ary aloha e aona tsara ho an'ireto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinany fahamarinana ho azy raha ohatra ka hoe vakina maimaika na tsy alalinina dia tsy anjery mandrebireby fahamasinane fahamarinane Mario aloha fa mbola reko teo tamin'ny voalohany nisy ny teny hoe fa ny teninao no fahamarinana fa tsy misy fa iny na ny fiangonana azy indraindray dia miteny hoe manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana fa tsy misy fa iny manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ho an'ireto no hanamasinako ny tenako nda hanamasinana ho azy amin'ny fahamarinana tao averina fa mifangaro e averina tsara aloha ny andininy 7:10 andininy 7:10 mba hanamasinany fahamarinana ho azy efa hay mbola tsy hay averina ary ato moa zao tarika fafiry
sasany manao ray sasany manao telo voalohany ayato tarika manokana ary koa tarika manokana mpievitra raha izy moa zany dia isaorana ny tombo izy fa tonga tsy tapaky mpievitra raha ny laika moa zany eny ary nde iarahantsika vetivety a izany andiny soratra masina tsy anjery zany anankiroa izy tamin'ity everina fa araky ny fieritreretan'ny mpandahatra tsy enjery dia hoe efa haitsika tsara ny 7 dia ampiana ny 7 a dia mety rehefa mamaky ny jaona toko fa 7 sika dia mahita fa tena toko manokana ao amin'ny baiboly toko io izay andraketana ny vavaka nataony Jesoa eo amin'ny soramandry dia inona le izy ho an'ny mpianany fa rehefa mandinika ny tonom-bavaka io isika dia mizara telo mazava tsara io andininy voalohany hatramin'ny 5 dia vavaka nataony Jesoa tompo ho an'ny tenany ny andininy 9 hatrany amin'ny 7 dia vavaka nataony Jesoa tompo ho an'ireo mpianana efa nomba azy tamin'ny fotoanandro ary ny ambiny 20 hatramin'ny 20 dia vavaka nataony Jesoa tompo ho an'izay rehetra mino anisan'izany isika mba azonareo an-tsaina ve zany hoe Jesoa mitondra mibavaka ny tenany aloha iny ny adala zay tsy tia ny tenany mitondra mibavaka ny mpanaradia azy mitondra mibavaka ny mpino azy ary eto ny atom-bavaka rehefa mandinika isika tsy misy zavatra materialy mihitsy ao fa zava-panahy avokoa tsy hoe mivavaka ho an'ny mpianatro mba tena aomby izy ireo amin'izay ataony andavanandro amin'ny asa mandrarahana mba handeha tsara fa inona ho an'ny vavaka ho an'ny mpianatra eto dia hanamasinan'Andriamanitra azy amin'ny teniny ny mba hiarovan'Andriamanitra azy amin'ny ratsy ianao ve efa nangataka hoentina mibavaka eto amin'ny bavaka mba ho masina efa nisy olona ve nangataka taminao hoe ento amin'ny bavaka ary zareo mba ho masina efa nisy kosa eto amin'ny bavaka mba ho arovan'Andriamanitra fa tena ao anatin'ny ambodia no miasa afovoan'ny ambodia no miasa efa nisy zany fa tokony hoetrehetsika hoe talohany nangatahanao ny tondrana mibavaka anao amin'ny fahamasinana na ho amin'ny fiarovana-Andriamanitra dia efa nivavaka ho antsika i Jesoa efa nivavaka ho an'ny mpanaradia azy ho an'ny mpino azy i Jesoa Jesoa mivavaka ho antsika antom-bavaka dia ny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana maro io zany fa io teny manaraka ny soratra famakina soratra masina io dia vavaka dia ijereo tsara ny liturjia fa tsy misy vavaka mialoha ny toriteny io zany vavaka efa iombonantsika jereo ny liturjia atsika fa ny vavaka dia mialoha ny vaky-teny dia famakina soratra masina dia avy hatrany dia ray masinao dia avy eo hira mialoha ny toriteny dia gado zany reny vavaka mialoha ny toriteny reny fa isika mivavaka mialoha ny soratra masina no efa tsy maintsy hivavaka ho an'ny soratra masina vakina ho an'ny teny izay ho toriana araka nataony namantsika teo ny ray masinao dia vavaka imbonantsika ary efa nentin'i Jesoa teo anatrehan'Andriamanitra manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana rehefa tambatra andininy 7 sy 7 dia mahazo fehiny tahaka izao isika ny voalohany ny fanamasinana
dia azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mandeha indray isika mamakivaky ny filazantsara araka ny Jaona dia mahita fa ny teny dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Ary ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy faha-efatra amby folo sy ny Jaona toko faha-enina toko faha-efatra amby folo andininy faha-enina dia samy manondro koa fa Jesosy no fahamarinana. Ao amin'ny Jaona toko voalohany izy dia hoe fahasoavana sy fahamarinana. Izany hoe ny antoka mahamasina antsika dia ny fiombona antsika amin'ny Jesosy Kristy ilay teny sy fahamarinana. Ny olona manalavitra ny Jesosy dia tsy manam-pahamasinana. Ny olona manalavitra ny Jesosy Kristy dia tsy mba manam-pahamasinana. Ny olona akaiky an'i Jesosy dia ny olona miaino sy mankatony teniny, miaino sy miaina ny teniny. Ny tenin'ny tompo manadio antsika, ny tenin'ny tompo manamasina antsika. Dikany raha toa ny lohahevitry ny perikôpa miantso indray manao hoe manamasina ny tenan'ny mpino, dia inona zany ny voalohany indrindra hifotorana? Ny tenin'Andriamanitra. Famakiana ny soratra masina, ny resaka amin'Andriamanitra, fiainoana an'Andriamanitra, fiainoana ny teny ilay fahamarinana. Moa zany le ianarantsika foana ny hoe ny tena fahaiza miresaka ane dia ny fampiasana sofiny fa tsy ity. Zay ilay akatoka teo hoe mife ny vavy. Fa raha vonona ianao hiaina, tena hitanila hifidiny andrara tsara tahaka ny Maria, dia aminao fahamasinana. Aminao ny fahamasinana. Inona ny atao hoe fahamasinana? Inona atao hoe fahamasinana? Mitenena hoe zay manakolazaina tonton Roger. Levity kosa toko faha-15 andininy faharoa ery amin'ny perikôpa vakitsika rapitso dia zay teniny tonton Roger faran'izay no hoe ny fahamasinana dia ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy Kristy moa zany amin'ny vanim-potoana antsika kristianina. Aoko masina ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitra reo. Fiombonam-piainana, fakana tahaka, fianarana ao amin'ny Jesosy. Fianarana ao amin'ny Jesosy dia ny teniny sy ny toetrany. Rehefa tena miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia manjary manana ny toetran'Andriamanitra. Rehefa tena miaino sy miaina ny tenin'i Jesosy isika dia manjary manana ny toetran'i Jesosy. Fa tsy toetra ihany ny atao hoe fahamasinana. Ny hoe masina voalohany indrindra dia ianao mamaly ny antson'ny tompo miala any amin'izao tontolo izao ary miditra ao amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Tadidinareo tsara ny Romanina toko faha-12 andininy voalohany. Ahoana hoy ny soratra masina? Mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Ilay fanoloran-tena, iny zany ny fiandohan'ny fanamasinanao ny tenanao. Manamasina ny tenany ny mpino ny dikan'izany feno fanoloran-tena izasy anao. Feno fanoloran-tena izasy anao. Niala tany amin'izao tontolo izao, mamaly ny antson'ny tompo ary tonga ao amin'Andriamanitra. Fa masina koa ny hoe araka voalaza teo tonga mompianana amin'Andriamanitra ianao, tsy hoe niala any amin'izao tontolo izao fotsiny dia mialokaloka ato tompoko maninneto raha vorontsiloza. Tsia, fa tena miompianana ianao. Iny ianao tonga avy any amin'izao tontolo izao tena miraikitra amin'Andriamanitra ny fiainanao. Fa ny fahatelo koa ny hoe masina, tsy hoe miraikitra amin'Andriamanitra fotsiny dia ianao sy Andriamanitra ihany, fa ny masina koa dia ilay vongana rehetra, ny fiombona ny fiangonana. Manamasina ny tena ny mpino miala any amin'izao tontolo izao, miraikitra na miompianana amin'Andriamanitra, fa mamaritra
na mandrafitra ny fiangonana koa izy tsy izy samyrery zany manamasina ny tenany ato fa manamasina ny tenany miaraka amin'izay nantsoan'Andriamanitra ho masina izy tena hoe ilay fiombonana amin'ny mpino rehetra any amin'ny fahaefatra vao ny lafiny moraly rehefa miombona amin'ny mpino rehetra isika io ilay mahasarotiny amin'ny Paoly apôstôly ny masirasira kely manimba ny vongana rehetra rehefa niala tany amin'izao tontolo izao isika nanamasina ny tenantsika ny ombo-piainana tamin'Andriamanitra ndraikitra tamin'Andriamanitra niombona tamin'ny fiangonana vongana iray dia manana toetra miavaka zay zany le lafiny moraly amin'izay tena hoe lavitra anao halanao ny ota miombona amin'ny Jesosy isika miombona amin'ny fiangonana zay tenan'i Jesosy ety an-tany isika ary dia tonga manana fahamasinana ara-moraly izany ilay dinga-pahamasinana ary ny tsodrano ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 dia manao hoe hanamasina anareo samy ho tanteraka Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka misy dingana io izany fa tsy hoe vao miditra ny fiangonana tonga dia masina misy dingana ianao mandao an'izao tontolo izao miraikitra amin'Andriamanitra miombona amin'ny fiangonana ary tonga amin'izay fahamasinana izay dia eo amin'ny fahamasinana ny asan'ny tompo tsy kelikely amin'ny teny izay enonao sy inonao ary iainanao dia mampitombo anao amin'ny fahamasinana atonga antsika amin'ny fotoanandro ny tompo ho feno sy tanteraka manamasina ny tena ny tompo ho dekona atsiaro indray ny fiantsoan'Andriamanitra isika ka hamaly ny antson'ny tompo araka ny Romanina toko 12 hiombo-piainana iraikitra amin'Andriamanitra tena andala ny fiombonan'ny mpino fa tsy ny fiombonan'ny dekona fotsiny ary indrindra hitombo amin'ny atao hoe fahamasinana ara-pitondrateny ara-moraly dia enganeriavana mba handroso amin'izany fahamasinana izany isika amin'ity volana aogositra ity dia fialan-tsasatra andeha sao dia ho an'ny ala-sasatra dia any miena ny fahamasinana fa hitombo amin'ny fahamasinana isika mandritra izao volana aogositra izao araka ny fiantsoana ao amin'ny loha hevitry ny perikopa hoe manamasina ny tenany ny mpino dia tadidio fa lay teny Jesosy Kristy lay fahamarinana mbola i Jesosy ihany no fototry ny fahamasinantsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen hivavaka isika faly izahay Jesosy fa aianao efa nitondra amin'nybavaka anay ary tena zavatra sy saintsain'izao tontolo izao nitondranao anay amin'ny bavaka nametrahanao anay teo ampelantanan'Andriamanitra ray ny fahamasinana ny fiarovana anay tsy ho voapetipety ny loton'izao tontolo izao mankasitraka Jesosy satria tsapanay fa manokana fotoana ho anay ianao ivavahana ho anay ary tsy tamin'ny fotoanandro ihany izay voarakitra atao amin'ny soratra masina ny rahanay amin'ny tsy anjery fa mandraka kehitriny eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ray dia mbola mifona mivavaka ho anay ianao mety manadino ny teny ny fanaovana tamin'ny namana izahay ny amin'ny hitondrana mibavaka azy fa ianao kosa tsy mba maladino anay dia misaotra Jesosy ary ampianaro izahay mba hanana ny toetranao tsy hevitra ny tenana ihany fa eritreritra ny hafa koa atsiaro azy ireny amin'ny bavaka koa mangataka aminao hitarika anay indray amin'ny fotoam-bavaka amin'ity fotoana ity azona misaotra anao no ny volana Jolay sy ny asa rehetra napetraka ao taminay ny fitokisana ho anay
azona manonona ao aminao indray ity volana aogositra ity ny fiainanay tsirairay ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny firenena sy izay rehetra mety manery ao am-ponay dia androso amin'izany izahay fantatray fa tsy mivavaka ho anay fotsiny ianao fa mpanalalana anay amin'Andriamanitra koa dia mianoa ny vavaka Jesosy Tompo amin'ny anaranao amen.